Madagasikara dia isan'ireo firenena manana fokam-pambolena maro isan-karazany azo ahondrana ka ho fanatsarana fifanankalozana ara-barotra amin'ny any ivelany indrindra amin'ireo firenena mpikambina amin'ny SADC dia nanantanteraka atrikasa nasionaly ho fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo inspecteur sanitaire et phytosanitaire sy ireo teknisianina misarana ny fiarovana ny volo-manerana ny nosy ny sampandrara eo anivon'ny ministera fambolena sy ny fiompiana. Ny antony atrikasa mahakasika ny fanamafisana traikefa izay ananan'ireo mpiasa ny protection des végétaux eran'ny Madagasikara. Misy faritra roapolo zany tonga eto daholo ireo mpiasa ny protection des végétaux ireo. Tsy ny mpiasa ny protection des végétaux fotsiny ihany fa tafiditra ihany koa zareo inspecteur sanitaire et phytosanitaire miasa eny frontière. Tanjona dia ny fanindran-dalana ny fahaiza-manao ny teknisianina eo amin'ny fiarovana volo sy zava-maniry eto Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Izany hoe mahasehatra iraisam-pirenena izay mijery kokoa zany amin'ny resaka fifanankalozana ara-barotra mahakasika ny zava-maniry sy ny vokatra avy amin'ny zava-maniry. Izay mila fananana traikefa mivoatra. Ny tetikasa sy tosara na nitosika amin'ny fanatanterana ny politika regionaly SADC izay iarahana amin'ny FAO no mandray an-tanana izao atrikasa izao. Ny tetikasa dia mikendry ny fampiroboroboana ny fiara-miasa regionaly amin'ireo firenena mpikambana amin'ny SADC mba hananana izy ireo vokatra ara-kalitao sy afaka mifaninana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny sitosara zany dia manampy ny Madagasikara en tant que hoe Madagasikara ao anatin'ny pays membre ny SADC mba hisokafantsika zany amin'ny varotra ao anatin'ny membre ny SADC sy eran'izao tontolo izao. Tsika raha vao miresaka hoe accès au marché na hiditra amin'ny setrin'ny varotra dia mazava ho azy tsika zany tsy maintsy miditra amin'ireo izay zavatra ho varotana manaraka ny fenitra mba ahafahantsika manondrana an'ireo matériel tsika ireo sy ahafahantsika mitady ataontsika hoe partenaire zany izay amin'ny pays membre ny SADC voalohany zany sy ny ankoatr'izay. Mandritry ny atrikasa dia misy ny fampianarana sy fanentanana amin'ny mahazava-dehibe ny fanaraha-maso sy ny fifehezana ireo aretina parazita ny zava-maniry misy adiny dia ny tuto absoluta, ny chenille légionnaire d'automne, ny mouche des fruits, ny maladie nécrotique mortelle du maïs ary ny maladie du bananier Fusarium oxysporum race 4. Marina fa 5 andro no anaovana ny atrikasa dia ny 17 ka hatramin'ny 17 volan'ny Novambra ao Antsirabe, faritra Vakinankaratra.